La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vidin mirary. Vous présente Nivava. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny fikorotanan'ny hery fiarovana no tena mahasarotra ny ady amin'ny Covid-19 ankoatra ny fibrose pulmonaire izay mampidina ny tany oxygène anatin'ny vatana mitarika hatramin'ny fanavainganana raha ny trouble immunitaire ou ny directeur général de fourniture de soins eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Miverina ny fitakiana ordonnance eny amin'ny pharmacie amin'ny sokajy sy fanafody rehetra indrindra ny fanafody entina miady mitsabo ny Covid-19 isan'ny voakasiky n'izany maniby 6. Miverina ny fahafahana mandefa ireo fandaharana nampiatoana manoloana ny amiana ara-pahasalamana ho an'ireo aina aman-jery nametraka fangatana raha ny fanambarana iraisany navoaka ny ministera tompon'andraikitra androany. Mipetraka ny fepetra ho an'ireo fandaharana ireo ny fanajana ny fitoniana sy ny filaminam-bahoaka. Olona 7 no naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpitrandraka vato atao amin'ny commune Andilana Avaratra distrikana Parafaravola tamin'ity androany ity. Na eo aza izany amin'itony fampandriana filamenana any an-toerana raha ny namaran'ny tompon'andraikitra. Maresaka iraisam-pirenena any Inde tonga io maraina io ny fanampiana ara-pitaovana ho an'ny fitsaboana Covid-19 isan'ny nahitana amin'ny izany ventilateur sy ny concentrateur d'oxygène hatreto mitony firongatry ny valina retina any an-toerana. Ny antedena avy Finaritra tompoko lasy tompoko vavy vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ny fikorotanan'ny hery fiarovana no tena mahasarotra ny ady amin'ny Covid-19 ankoatra ny fibrose pulmonaire izay mampidina ny tany oxygène anatin'ny vatana mitarika hatrany amin'ny fivanganan'ny raha ny trouble immunitaire ou ny directeur général du fourniteur de soins eo anivon'ny ministera ny fahasalamana Yves Richard. Manomboka sarotra ny fitsaboana marary ny Covid-19 rehefa manomboka mitranga ny fikorotana ny hery fiarovana. Izay nasongadiny directeur général de fourniture de soins eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fandaharana manokana navoaka an'izy ireo teo anivon'ny page Facebook nyity ministera ity omaly. Ankoatra ny fibrose pulmonaire, maro ny fiatraika ny trouble immunitaire amin'ny marary. Rehefa tenena moa zany olona rehefa atao scanner dia hoe vo 50%, 25%, 5 telopolo isan-jato, 20 isan-jato izy rehefa forme grave tratran'ireo olona. Fa io ny fiseho an'ilay amin'ny hery fiarovana satria ny zany hery fiarovana zany natao amotika dia satria tsy nefa lasa ilay virus dia izay eo ny potehan'ilay hery fiarovana dia lasa manao fibrose pulmonaire ilay olona dia lasa midina amin'izay ny saturation oxygène na tany oxygène ao anatin'ny vatana dia rehefa avy eo izy dia misepitra ilay olona. Isan'ny tranga anankiray vokatr'izay fikorotanan'ny hery fiarovana izay koa dia lasa mora mivaingana ny rà. Izay no mahatonga hoe asiana aspirine na asiana lovenox na asiana fanafody izay fluide na tsy mampandry ny rà zany ao anatin'ilay olona. Tokony alavirina araka izany ny fanaovana dokotera teny indrindra rehefa miditra anatin'izay dingan'izay. Entanina hatrany ihany koa ny rehetra nantona tobim-pahasalamana rehefa manomboka mahatsapa ny soritra aretina sy ny fambara mahakasika ny Covid-19. Izao fotoana izao misy olona maromaro mifandresy lahatra ohatr'izao zany izy hoe izao ny fanafody nohaniko, izao ny fanafody nohaniko dia tsy nampaninana. Raha ilay virus tsotra no hohaninao amin'ilay voalohany na ninana n'iny ianao na tsy ninana n'iny afaka ho azy io virus io. Fa ny tena problema anao raha tratran'ny coronavirus ianao dia rehefa tonga amin'izay fikorotanan'ny hery fiarovana izay ianao dia ho sepitra ianao.
izay no mahatonga ny ministera ny fahasalamana hatreto miteny foana hoe raha vao misy ny soritra retina dia manatona eny amin'ny CSB. Raha ohatra ka hoe misy CSB zay torinao tsy manana fanafody dia efa misy an'le pejy nisokafana avy any fiadidinan'ny repoblika iny hoe doléance Covid dia afaka miresaka ao ianao. Ny tsy hatongavana mitranga misy fahasarotana na ny forme grave sy ny fisimy maty vokatry ny fahaseporana ny tena tanjona anatin'izay. Miverina ny fitakiana ordonnance eny amin'ny farmasia amin'ny sokajim-panafody rehetra indrindra ny fanafody entina mitsabo ny Covid-19. Isan'ny voakasika izany ny Magnier-B6. Michel Aranarjo. Mitaky ordonnance avokoa ny fividianana fanafody na sokajina nanomboka izao. Isan'ny voatonona manokana amin'izany Magnier-B6 izay efa en rupture de stock indray amin'izao vanim-potoana iadina amin'ny aretina Covid-19 izao. Nitondra fanazavana mikasika izany tompona andraikitra amin'ny farmasia iray eto Andrenivohitra izay nisafidy ny tsy hiseho tarehy. Hitanareo tamin'ny Facebook sy karazany hoe mila ordonnance ny Magnier-B6 et ensuite taloha Magnier-B6 manome conseil zay eo amin'ny client et maintenant on prend des ordonnances. Zero ordonnance foana ny pharmacien fotoana zao. Fanafody rehetra presque fanafody Covid rehetrarehetra dia fanjakana nandefa prix ho anay et on a affiché le prix pour que les clients koa mahita zany. Calcium taloha presque ce sont des conseils des tas d'ordonnance maka ordonnance ihany zany zay. Fa ankoatry Magnier-B6 dia efa manomboka tsy ampy intsony ihany koa ny tahiry amin'ireo fanafody entina mampitombo ny hery fiarovana raha ny fanazavana. Magnesium, Magnier-B6, Vimagre, Vitalose efa presque rupture daholo. Misy tonga dia lany, misy tonga dia lany. Tsy maharaka intsony. Raha ny fanazavana entina misoroka izay fahalan'ny fanafody aingana sy indrindra mba hiantefany tokoa any amin'ireo olona tena marary no antony namerenina indray ny fitakiana ny ordonnance avy amin'ny mpitsabo izay. Taloha mamendreny fortifiance vitamine ireny fa nandrefa filan'ny olona tsy mila ordonnance tsy mila menena fa zavatra hitanay hoe rehefa misy ohatra le Magnier-B6 misy zany misy fanafody sasany misy vitamine magnesium sasany lahatra be ny olona dia misy ara tonga dia ohatran'ny fa misy ny alina dia tonga eo daholo dia samy izy rehetrarehetra an-trano ny vidina olona rehetra amin'ny quartier dia avy eo no mahita hoe misy olona any tambazotra any milaza manana magnesium milaza manana loveno zao zay rehefa miresaka amin'ny alina dia tena hoe atao zay hoe tena olona marary nomena an'ilay fanafody dia nidikan'izay ny olona tena misoraka mitondra ordonnance na dia sy tokony hanao an'izany raha fa tsy manao an'izay zany raha manana stock dia raha mihitra mety lany fanafodinao ary mety tsy olona marary koa raha maka an'ilay izy fa olona hafa rehefa avy eo dia lasa mety etsapita tsara izy mivarotra amin'izy nefa n'izay tsy izay mitanjona fa hoe manao ny asanay zay ho an'ilay olona marary ho an'ilay olona tena mila amin'ny fanafody. Raha tsy hivina ankoatry ny fanafody omena maimaimpona eny amin'ireo CSB2 efa misy ny vidim-panafody izay nofera ny fanjakana ny azithromycine 207 ariary hatramin'ny 509 ariary arakaraky ny karazany, ny vitamine C 700 ariary hatramin'ny 505 ariary arakaraky ny karazany hatrany, ny Lovenox 205 ariary, ny hydroxychloroquine 701 ariary ary 1 ariary sy 2 ariary, ny Covid Organics sy ny CVO+. Ahina ny mety idiran'ny variant izay mandripaka any ivelany eto amintsika manoloana ny mbola fisian'ny sidina miditra ny Madagasikara. Tokony ahay mandray lesona ny fitoram-panjakana manoloana ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana azo Henri Florian. Niteraka faniohan-kevitra tsy mety vita nanomboka omaly hatramin'ity androany ity ny fisian'ilay sidina manokana ny kompania anabakabaka Air France ny gadona teny amin'ny serana mpiara-manidina vato omaly.
Naniezaka nitondra fanampanazavana teo anivy ny tambazotra tserasera Facebook aza ny italiany serasera eo anivy ny fiadidina ny Republika tsy nahasakana ny fanehoan-kevitra izany. Niraradraraka teo anivy ny tambazotra tserasera ny fanakiana sy ny fanamariana ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny ministera tompona ndraikitra. Na eo aza ny fivoizana fananao testa tena ampiaingana sy teo ampahatongavana ireo olona ireo ahiana mafy ny ahatafiditra ny variant vaovao izay mandripaka sy mahery vaika avy any ivelany eto amintsika. Nambaran'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena fa tsy mahay mandray lesona ny fitondram-panjakana malagasy izay efa hita hatramin'ny taondazy. Mampanontany tena dia ny hoe raha nandray an'ilay fanapahan-kevitra tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny mpitondra sanatria ve tsy mahafantatra hoe mbola misy fanomezan-dalana ny soniavintsika nge tamin'ny volana marsa tany. Dia lasa zany ny sainay fanaramason'ny fiainam-pirenena hoe atraiza ny fahamatorantsika amin'ny fitantanana. Satria tsy ny fitantanana firenena rehery ny voatohitohina amin'izany. Mandeha ihany koa ny eritreritra mantsy hoe sa ve rehefa frantsay no tompon'ilay kompania fitaterana dia miondrikotsika malagasy. Izany hoe lasa ny eritreritra ny fiandrianam-pirenena. Namafisy ny filohan'ny KMF Knoe hatrany fa nateo aza ny fanapahan-kevitra tany aloha, ny fanapahan-kevitra raisy ny filan-kevitry ny gouvernement no manan-kery indrindra. Dia hoy izay hoe fanomezan-dalana tany amin'ny volana marsa izany tsy manan-kery raha mijery an'ilay ataontsika hoe foto-kevitry ny fandaminana araka ny lalàntsika na hoe principe de non rétroactivité de la loi. Dia mazava be fa ny fanapahan-kevitry ny conseil des ministres no ambony kokoa. Eo amin'io lafin'io zany dia efa mampanontany tena hoe fa inona ny zava-misy sa inona ny tiana atao. Rehefa misy teny apetraka tokony voalanjalanja tsara fa tsy hoe entina ao anatina niady amin'ny fahasalamana no anaty amehana fa ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy tokony ankamehana mihitsy. Everiko fa mazava tsara ny fahasamihafan'izany zavatra zany. Ankoatra io, namoaka fanehoan-kevitra mahakasika ity fisian'ny sidina avy any ivelany miditra eto Madagasikara ety ihany koa ny soloavim-bahoaka Idéalson, izy izay miaradia akaiky amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nambarany tamin'izany fa ny nidiran'ny valinaretina ity teto Madagasikara voalohany dia tamin'ny alalan'ny sidina avy any ivelany. Mahazo vahana ilay valinaretina izao no ny sidina nampidirina teto foana na dia efa lazaina nanakatona azy ny sistany. Nambarany hatrany tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony fa amin'izao misy variant vaovao mahery vaika izao dia mbola mampiditra sidina avy any ivelany ihany ve isika? Ampy izay azafady fa efa be izay ny maty ary efa lany ny ranomaso, efa tsy ombintsony ny gazety kilazana manjo feno fanambarana famoizan-kavana ny tambazotra tserasera sosialy. Tsy misorona, tsy misy ambadika politika velively raha ny nambarana tamin'ny fanehoan-kevina. Mampametra-panontaniana araka izany ny fandraisana ndraikitra ataon'ny fanjakana ankehitriny. Raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena maro samihafa, tsy tokony handray sidina avy any ivelany intsony Madagasikara. Na efa nisy aza ny fanomezana lalana taloha ny filan-kevitry ny ministra mandrara ny fisian'ny sidina avy any ivelany manketo Madagasikara. Tsy tokony hiverina eto amin'ny tany sy ny firenena intsony fampiatoana fandaharana amin'ny aina aman-jery izay noraisy ny fitondram-panjakana afaranteo ho ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Yves Richard. Taorian'ny fandraisan'ireo ministera dimy ny fanapahan-kevitra iombonana amin'ny fampiatoana fandaharana maro tamin'ny aino aman-jery tsy miankina isan'ny tokony. Mbola mitohatra amin'ny androany fanehoan-kevitra indrindra ny ataon'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika izay. Isan'ny fiarahamonim-pirenena tsy nankasitraka ary naneho ny heviny manoloana io ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Ny firaisamonim-pirenena dia ilay rafitra anankiray ho ny fiarahamonina. Izy tsy dia natao iandany loatra amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana fa ny azy dia hoe mifanaraka amin'izay zavatra nanolorantsika tena ve ty zavatra ity. Dia manoloana an'izay dia misy fanapahan-kevitra zany izay ndraisan'ny fanjakana izay heverina fa manotoana an'izay fahalalahana izay. Ohatrany hoe ny antefa manokana tamin'ny toko hoe ny haino aman-jery moa ilay izy fa na izany aza dia taratra anankiray satria ny haino aman-jery dia taratra anankiray tena hoe ahafahana mandrefy ny dingan'izay fahalalahana izay. Tsy
tokony hiveny eto amin'ny tany sy ny firenena intsony indrindra ny mandala ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ary ny demokrasia toan'ny Madagasikara ny tranga toy izao hoetra ny fiarahamonim-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fifampiresahana mialoha ny fandraisana fanapahan-kevitra ny vahaolana tokana tsy hatongavana mitranga toy izao. Misy filozofia malagasy manao hoe ny hevitra maro mataka-davitra fa ny hevitra vitsy eo ampisoko zany tsy lasa lavitra zany. Ka raha tena hoe te hanana fanapahan-kevitra maro-potitra zany hoe moritra tsara raha oharina amin'ny fiarahamonina dia tsy misy afa-tsy ny hoe mifampidinika farafaratsiny raha tamin'ity tranga ity zany zao dia farafaratsiny hoe nyresaka tamin'ireo le haino aman-jery aloha hoe ahoana ny fandehana izy ity dia zareo zany mahita hoe ana farafaratsiny izy azy satria tsy ny haino aman-jery ihany fa ny firaisamonim-pirenena ary volazako teo dia anisany mpiatsehatra ny ao ihany koa misy ane ny zareo mpikaroka mikaroka amin'ireny lafin'ny demokrasia fahalalahana politika tsara ny tanina daholo reny anina reny. Fa 20 aprily teo no namoahany ministera 5 ahitana ministera ny fitsarana, ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny filaminam-bahoaka, ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena, ny fanapahan-kevitra mahakasika izay fampiatona ny fandaharana amin'ny haino aman-jery isan'ny tokony izay. Miverina fahafahana mandefa ireo fandaharana nampiatona manoloana ny amiana ara-pahasalamana raha ny fanambarana iraisana navoakany ireo ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Mipetraka kosa ny fepetra ho an'ireo fandaharana ireo ny fanajana ny fitoniana sy ny filaminam-bahoaka. Abrahama Randriamana. Petraka ireo tompon'andraikitra ny anamanjery samihafa manoloana ny fampiatona ny fandefasana ny fandaharana ho azy ireo ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana, namoaka fanambarana iraisana momba izany androany ireo ministera tompon'andraikitra. Nivoatra tao anatin'ity fanambarana iraisana ity ny fahafahan'ireo haino aman-jery nanao ny fangatahana, mamerina ny famoahana sy ny fandefasana ny fandaharana nampiatona. Fepetra ho azy ireo ny fanarahana sy ny fanajana ireo lamina anatin'ny amiana ara-pahasalamana ho fametrahana ny fitoniana sy ny filaminam-bahoaka. Dia tsy ankilany mitohy ny fampiatona ireo fandaharana ahitana fanehoan-kevitra miantso amin'ny fankahalana sy ny fikorontanana raha ity fanambarana ity hatrany. Arak'izany, foana ny fanambarana iraisana noraisin'ireo ministera tompon'andraikitra ny amin'ny fampiantona ny fandaharana amin'ny haino aman-jery ny 22 ny volana aprily lasa teo. Olona miisa 7 no namony haino vokatra ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ity androany ity. Miampy 570 ireo tranga vaovao. Abrahama Randriamana. Raha nitatitra navoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany, miisa 7 ireo fantatra fa lavin'ny valinaretina Covid-19 manerana ny nosy ny 20 ny volana aprily lasa teo. Tamin'ireo fitiliana 437 no tanterahina nandritra izany, 570 ireo tranga vaovao marina. Tafiakatra 200 kosa ireo sitrana soma tsara ny andron'ny omaly. Ny eto amin'ny faritra Nalamanga treto no ahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra, izay miisa 570. Roa kosa izany ho an'ny faritra Nosy, 2 ho an'ny faritra Yorombe, 4 ho an'ny faritra Itasy, ary 2 ho an'ny faritra Vadovafito Vinany. Arak'izany, mitotaly 290 ankehitriny ireo marary ny Covid-19 manaraka fitsaboana manerana ny nosy, izay ahitana marary manana fahasarotany 700. Nanomboka ny 13 martsa 2020 no mankaty. Miisa 490 ireo namony haino vokatra ny valanaretina. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy maintsy ataony fandrarahana ranom-panafody an'ireo fitaovam-pitaterana rehetra ao Mahajanga ho fisorohana ny fianakan'ny valinaretina coronavirus. Amin'ny sarany 10 ariary nanaovana izany araka ny fandaminana napetraky ny tompon'andraikitra Henri Flore. Manoloana ny ady atao amin'ny fianakin'ny valinaretina Covid-19, tsy maintsy ataony famindrana ranom-panafody isaky ny 27 ora ireo fitaovam-pitaterana ao Mahajanga ao. Ho an'ny bajaja manokana ohatra, manodidina ny 200 isa-isan'andro izy ireo no tsy maintsy manao izany eny anivon'ny ATT. Isan'ny taratasy savena amin'ireo mpamily bajaja ihany koa, ny taratasy manamarina amin'ny fahavitany famindrana ranom-panafody izao, raha ny fanazavana. Raha ohatra ka miala agnatin'ireo fepetra izay nampahafantarina an'ireo mpitatitra hoe tsy mahazo manao surcharge raha bajaja resaitsika, tsy mahazo manondrana olo 3 ary tsy maintsy manao désinfection mandritra ny 27 ora. Raha ohatra ireo zany no tsy arahina dia tsy maintsy migiazina io fiara io
na bajaj zany na bis zany na taxi ville zany aty mandritra ny 5 andro ary avoaka amin'ny amande de frère izay mifanandrify amin'izay 5 andro zay koa. Ho fisoroana ny fianaky ny valinaretina Covid eto amintsika sy hanapahana ny roam-pifindrany ny valinaretina no anton'izao etsika izao izay atao amin'ny sarany arivo ariary. Ny 3 andro manondraka. Inona mazava-dehibe an'ilay fanaovana an'ilay izy? Fiarovana ny tenantsika amin'ilay fifindrany Covid-19 zany. Satria le olona andesinao ao tsy hainao na misy aretina na misy ino, petraka ao anatin'ny bajajinao, raha misy koa anao miditra ao dia ifindrany. Dia tondrahana amin'izay mba haintena mandevona ny herin'ny Covid-19. Raha tsy voaka tomboka aty izy dia voasazy anao tafiditra frera le bajaji. Dia mety mandoatra inona eo? Mandoa any amin'ny 7,4 alina. Nefa izao ty ohatriny 5 000. Aleo mandoa aty zany toy izay mihandoa 140 000 ary. Ny ATT sy ny BMH no ivotoerana hanatanterana ny famindrana ny ranom-panafody ao an-tampon-tanàna Mahajanga ao. Nampitomboana ihany koa ny herin'ny fanafody mba hamonoana tanteraka ny olon-karetana raha ny fanazavana azo. Ampidirina anady toby fiantsonana maki manomboka izao ny fiara fitaterana entana na fourgon etsy ivelan'ny kianja maki Andotapenaka. Eo ny fanapakevitra izay niraisin'ny ATT sy ny tompon'andraikitra isa tokony Yves Richard. Ny zoma 3 aprily zao ny voatondry ifindran'ny fiara fitateram-bahoaka mitoby ivelan'ny kianja maki Andotapenaka anatin'ny gare maki. Fepetra niraisin'ny antokon-dra ramisahana ny fitaterana antanety sy mpisehatra isan'ny tokony. Andridrana ny asa fitaterana entana eny an-toerana amin'izao fotoana mampirongatra ny Covid-19 zao. Maro ihany koa ny tanjona anatin'izay. Eo le hoe isin'le hoe contrôle au départ. Zany hoe mba voacontrôle avokoa ireo ao anatin'ny fiara zany zay hoe chauffeur, aide chauffeur sy ny tompon'entana. Dia ny RN1 zany hoe makany atsirony mandidy zany sy analavoriany dia eo koa ny RN2 zay mahazo an'ny Toamasina Fatratsinanana dia eo ny RN4 ny RN6 zay mahazo an'ny Fatridiana Sofia iny dia ny RN5 zay mahazo an'ny Fenériveste zany ny fourgon zay hiditra ato amin'ny tobi-piantsonana. Manoloany ity fanapahan-kevitra noraisiny antokon-dra ramisahana ny fitaterana antanety dia hatrany. Misy ampisehatra amin'ny fitaterana entana eny an-toerana no mitsipaka ny fandaminana. Maro ihany koa no misalasalaka nametra-panontaniana ny tompon'andraikitra voakasika. Zay koa mba tokony napetraka any amin'izareo fanontaniana zay inona ny antony iverenana any amin'ny gara. Tomobilanay misy lisansy. Tsy hitako zany, tsy hitako. Zay tsy manana taratasy ao amin'ny gara, andanana hiditra ao anaty gara. Izay ny zavatra tsy azoko inona moa tokony iverenanay hidirana anaty gara. Zay mbola tsy nanana problème ohatra ny anaty tômôbila zany mbola tsisy problème mateto hoe very ny etan'olona tsy tonga tany aminazy ny etan'olona mbola tsy nisy an'izany ny anay. Le resaka fahasalamana ve tsy maintsy idirana anaty gara sa inona? Raha resaka fahasalamana ny olana za zao ohatra na zao io manana hitanao fanasana tanana io manana an'io za eto. Ary zay kily atonga eto aminah na bandy kely miasa eto aminah teneniko hoe manasa tanana eo. Tsy voatery ao amin'ny gara foana ny manara-penitra atsika fa afaka manara-penitra. Mandidina ny valon'ny kooperativa mpitatitra entana ivelan'ny kianja maki. Raha nandidina ny 20 arak'izany ny fiara niasa teny an-toerana. Nanampy isa azy ireo ny fiara mpitatitra olona nivadika ho fitaterana entana amin'izao fotoana izao. Ireto farany arak'izany no tokony ho voakasiky ny famindran-toerana hoy ny lehibe ny mpitatitra entana eny an-toerana androany. Ny akabeazan'ireo tomobile be dia be hitanareo neka le tomobile taxi brosy mitatitra olona navadika ho fourgon. Dia io moa samy manao izay hinanana satria mafy ny fiainana. Dia tonga eto izy dia mameno eto izy dia mamelo teny eto izy. Fa ny angatahanay kosa angambany ny angatahanay dia hoe aleo izahay le tena fa niasa nanao an'le asa matianina maha-fourgon hatramin'izay tena le fourgon tsisy fitaratra tsisy autocollant fa le tena fourgon tomobile ara-dalàna tsisy porte-bagazy mba hijanona nanao an'le asany eto. Fa kosa mietsaka sy anaraka tsara an'izay fepetra hoe mila madio, mila misy toeram-pivoahana ara-dalàna, tsisy olona mitangorona fa voafeny olona manao an'le asa, zay angamba ny tokony hoe hijanona eto. Isan'ny mampanahy ny fiara-pitatitra entana anatin'ny fandaminana ny mety isin'ny fikitiana azy ireo. Manomboka ny fotoana iverenan'ny fitaterana eny amin'ny tobi-piantsonana Andotapenaka amin'ny laoniny.
ny teo anivon'Garmaki izay nanamafy fa hojerenany anomezana toerana maharitra mpitatitra entana anatin'ny tobim-piantsonana. Lafa vaovao hafa kosa indray teny horaisiny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Tsay Christian androany masivo vaovaon'ny Russie izay miasa simonina eto Madagasikara nandritry ny fionana anjerena fomba iaraha-miasa ny firenena rotota. Ionona saina. Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajana teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo ny maraina teo ny masivo rosianina ary niaona tamin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement. Fotoana izay nanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta sy ny fanatsarahana ireo sehatra lehibe iankinan'ny fampandrosoana. J'ai profité de cette occasion pour discuter de... Noararotiko ity fotoana ity nijerenan'ny fomba anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roatota sy ny sehatra azo iarahana miasa. Ny fantoan'ny resaka ny sehatry ny angovo, ny fampivoarana ny maha-olona ary ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka. Tsy adino ihany koa nefa ny nanokananay fotoana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 sy ny fomba azo ifanampiana amin'izany. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ark'izany, isan'ny nifatoan'ny fiorana teo amin'ny rotota ny paikady atrehany Madagasikara ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Fotoana ihany koa ny fampizarana traikefa amin'izany ady izany sy nijerena ny fomba ahafahan'ny firenena rosianina manampy ny fanjakana malagasy na arabola izany na ara-pitaovana. Ankoatra ireo ny drafitra amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo sy ny fitodiana tsikelikely mankany amin'ny angovo azo avozana izay tokony afainganina noho izany ampinga lehibe iray mankany amin'ny fampandrosoana. Notanterahana ny fisarihana ny lalao Megatombola Plus izay niarahana tamin'ny Canal Plus nanomboka ny 7 Martsa hatramin'ny 7 Aprily lasa teo manerana ny nosy. Lalao izay nazahoana moto fahita lavitra finday avolenta sy ny maro hafa. Fanadina. Faly miarabantsika rehetra tonga amin'ny fotoana isarihana ny Megatombola Plus isika izao ampahatsiahivinantsika fa ny lalao dia nanomboka ny 7 Martsa ary ny farana ny 7 Aprily lasa teo. Manerana nosy ity lalao ity izay azahoana motoscooter, fahita lavitra avolenta, vata fampangatsiahana, smartphone ary loka maro hafa isan-karazany. Ataontsika ampahibe maso eto anatrehan'ny commissaire au jeu izay asaky manokana mandroso eto aloha, Andriamatoa Rabenay Rudy sy Andriamatoa Rasoanaivo Mamy Olivier ny fisarihana. Andao are. Izao ary dia hosariantsika ny tsara vitana izay mety azo an'ity smartphone ity. Salim mipetraka ny Anjiabe mitondra ny laharana 034 17 667 26. Vita izay dia ho sariantsika indray ny tsara vitana izay azo an'ity vata fampangatsiahana ity. Hantanirina Solzo Aline mipetraka ny Ambody Apanga Itaosy mitondra ny laharana 033 86 608 81. Manaraka izay dia ho sariantsika izay tsara vitana ahazo ny fahita lavitra avolenta. Andriary manana malala ny Riso Asimianja mipetraka ny Avaratetezana Ambohimanarana mitondra ny laharana 034 14 376 07. Manaraka izay dia ny voalohany izay nahazo ny loka lehibe indrindra dia ny motoscooter izany. Rafidy manana Julien mipetraka ny Andrano Mangatsika mitondra ny laharana 033 68 183 57. Ireto ary ny listr'ireo tsara vitana voasarika tamin'ny Megatombola Plus androany izay marina fa io listra io dia ho hitantsika ao amin'ny page Facebook official ny Canal Plus Madagascar, ivoaka an-gazety Rampitso ary ho hitantsika eny amin'ny toeram-pivarotana Canal Plus manerana ny nosy. Mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra ho lavitra ny coronavirus.
tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io courage là toi si verna fa aloha oui ben lavitra loatra efa maizina ny andro aoalisy bena tragno mazava misy jiro aty akoho daoly angany lasa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iah mampiasa mibalika ao masisa Pomme 600, jiro antona roa, jiro tuba roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa. Mibalika mamiratra no aviko. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manaba iny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatoa lezoma tsila Andriamatola zay tale général fiompiana miarabanao tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao mirahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany dia miaraka amin'ny olona saina ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Andriamatoa tale général'ny fiompiana isan'ny mampiasa ny mbola ny tanany sainy maro ankehitriny ny valanretina coronavirus eo ihany koa ty fièvre de la vallée du Rift ity aiza ho aiza marina ny fifehezana azy io vao nahinona tranga ihany koa tany mifaritra loatra mangoro aiza ho aiza ny tena fifehezantsika nyty valana retiny ty. Faly miarahaba nareo mirahalahy voalohany indrindra aloha dia tsara mampafantatra antsika fa ny valana retina fièvre de la vallée du Rift dia sahala amin'ny valana retina rehetra zany hoe mivoatra sy misy tranga vaovao mety iseho sy ho hita isan'andro ny fivoarana zay valana retina zay. Ny tsara ifampizarana dia voalohany indrindra ny famerana ny fivezivezeny ireo biby indrindra fa ireo biby mirokatra toy ny omby sy ny ondry amanosy izay rarana ny fivoahany an'ireny faritra vao marina fa misy an'izay valana retina zay. Ary ny ankoatr'izay ihany koa dia ny ady atao amin'ilay bibikely na ny moka izay fiantsonany terme technique fiantsonana azy moa dia ilay hoe lutte antivectorielle izay ireo moka ireo no anisan'ny mpandray anjara fototra amin'ny fampitanan'izay valana retina FVR na ny fièvre de la vallée du Rift zay. Hatramin'ny androany manao ahoana ary ny taremarika eo ampelantanan'ny ministera amin'izay fivoarany valana retina zay. Androany ny andro androany aloha zany dia miisa eo amin'ny 2.7 ny biby vao marina fa nitondra an'izay tsimoka retina fièvre de la vallée du Rift zay. Ireo moa zany lazaiko hoe biby mitondra an'ilay izy satria tsy voatery omby rery ihany fa na ny ondry na ny osy ihany koa dia mitondra an'izay tsimoka retina fièvre de la vallée du Rift zay. Raha ohatra ka zarizaraintsika ilay izy raha hiditra lalindalina kokoa dia misy eo amin'ny 590 sy 750 eo ny omby vao marina fa nitondra an'izay tsimoka retina izay ary ny 770 sy 700 no efa sitrana somatsara. Ny ondry mitondra an'izany
tsy mikaretina zany a dia 220 fotsiny a fa ny osy a no miisa eo amin'ny 520 sy 2 eo a nitondran'izany a teto Madagasikara ary tsara marina moa fa ireo osy ireo a dia efa miisa eo amin'ny 270 sy 2 eo a no efa sitrana somatsara rehefa niraisin'ireo vétérinaire sanitaire an-tanana ny fitsaboana azy. Hatramin'ny androany manahoana azo hoanina azo antoka ve ny enomba ho amin'ireo faritra mbola tsy ahitana azy ary amin'ireo faritra efa ahitana zany tsy mihinana omby ny olona any sa manahoana ny fepetra raisin'ny ministera ankehitriny? Ny mahakasika ny fanentanana ny tokony hitandremana amin'ny fihinanana ny hena avy amin'ireo biby mety hitondra ny tsy mikaretina FVR dia tsara aloha mampafantatra fa faritra 5 mazava tsara mbola nahitana anio trangana valaretina coronavirus io hatreto dia ny faritra Vadivavy zay tena ahitana tranga betsaka indrindra, eo ihany koa ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Diana, ny faritra Tsinanana ary faraparany teo zany nahitana tranga ihany koa tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Faharoa manarak'izay tsy tokony hisy ihany koa hena miakatra eny ambonin'ny toeram-pivarotan-kena reny ka tsy nandalo famonoana tao amin'ny abattoir fa efa miezaka miady amin'izany moa zany ny tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny ministera ny adina amin'ireny famonoana omby eny anelakelan-trano reny na ny famonoana ondry manosy eny anelakelan-trano. Hatreto aloha zany mbola tsy nisy tratra mahakasika an'izay. Ny ankoatr'izay ho an'ny mpanjifa ihany koa dia entanina moa zany ny tokony anjifana an'ireny hena izay voamarina fa ara-pahasalamana, sy fantatra ihany koa ny toerana ny aviany mba hiadina amin'izay mety sanatrian'izany fidirana valanaretina any amin'ny tsika olombelona indray. Fantanina farany Andriamatota le généraly nandeha ihany koa ny resaka tatatona mahakasika n'ilay kavinomby elektronika ahoana marina izy io zany hoe tsahatra nasolo an'io ve le pucenomby efa nampahafantarina hatramin'izay iny inona no andrasana amin'ity paikady ty? Miisa 4 mazava tsara moa izany faritra anaovana an'izay fametrahana an'izay dispositif de traçabilité et d'identification zay. Voalohany indrindra dia ny faritra Androsy Anosy izay efa atoato no anaovana an'izany fametahana an'ilay boucle izany ary manampy an'izy ireo ny faritra Iorombe sy ny faritra Atsimo Andrefana. Tsara marihana fa mety mifangarongaro amintsika ihany ny fanavahana ny hoe ilay kavinomby na ilay boucle infalsifiable à lecture électronique dia ampiasaina ho fanarahana maso aloha indrindrandrindra ny fivezivezeny omby eo ihany fa ny fanaraha-maso ny fahasalamana reny biby reny. Eo ihany koa ny puce électronique na ilay bolus izay tena natao mihitsy akoatran'ilay identification dia atao ihany koa reny bolus reny mba ho afaka arahana amin'ny fotoana rehetra mba hiarovana ny omby sy ny ondry manosy amin'ny resaka alatra sy ilay tsy fandriampahalemana. Andrasana araka izany ny paritany izay fomba fiasa manaraka ny teknôlôjia vaovao izay paritaka manerana ny nosy mahakasika ny resaka fiompiana omby. Ankasitrana ianao Andriamatota le généraly ny fiompiana ny vahiny teto amin'ny fampalalam-bavony Kolo TV. Eny ary toko mankasitraka nareo amin'ny rahalahy ihany koa, mankasitraka antsika ny rehetra toko. Manodidina ny fiompiana izay hatrany dia efa tafiditra any amin'ny faritra Alaotra Mangoro amin'izao fotoana izao ilay aretin'omby fièvre de la vallée du Rift ary nahitana tranga voalohany tao Moramanga ny farany herinandro teo. Henri Florian. Nanomboka tamin'ny farany herinandro teo, fantatra fa tafiditry ny aretin'omby fièvre de la vallée du Rift ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Tao amin'ny distrikan'ny Moramanga no nahitana izany ka na dia mbola tsy miparitaka be azy, efa manao ny fanentanana avy hatrany ny avy ao anivony fohy be miparitry ny fiompiana ao Alaotra Mangoro ao. Fa tany Moramanga fa nisy dikan'izay zany eto Ambato tsy azo atao mihitsy ny mieritreritra fa hoe tsy hisy na dia mbola tsy déclaré azy
ny any amin'ny agent zany a zay any an-sur terrain zao a dia efa mahatsikaritra avortement ho an'ireo leombivavy zany zay efa ho anay dokotera zany dia efa ohatrany hoe miay azy zay fa sao dia efa mba tonga eto io aretina io. Ao amin'ny abattoir aloha zany a mbola tsy misy ny soritra aretina rehefa didina io omby io ka ahitana an'ilay soritra aretina. Voalohany indrindra aloha zany io aretina io dia ny moka no tena mitondra anazy. Dikan'izay zany tokony arovana amin'ny moka le biby. Ny olona koa tokony hiaro amin'ilay moka. Zay aloha zany ny zavatra voalohany. Io zavatra io tsy dia hoe atahorana be manahoana fa tokony tsy ho taitra ihany ny olona satria ny antony zao a rehefa tena tsara masaka ny tena dia tsy atahorana izy. Tsy tokony ho tsonontsoniavina io aretina io no izy mahafaty sy mora mifindra amin'ny olombelona. Tokony ho ajaina tsara ireo fepetra fanadiovana ny hena sy ny fivarotana izany ao Ambatondrazaka ao. Tsy mbola manara-penitra ny fivarotan-kena ka mety ho aretina hafa indray no hitranga raha mitondra gaboraraka eo amin'ny fivarotan-kena raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Dia manentana izay ato amin'ny élevage ny amin'io tsenan'ny sotro izay tena tsy ara-pahasalamana fa tamin'ny ela izay no efa nampitady vahaolana ny commune mikasika an'io tsenan'ny sotro io kanefa moa tsy voavaatra amin'izao le izy. Ho anay eo amin'ny élevage dia tsy mety io. Ny abattoir koa dia tokony satria za moa ny miasa ao amin'ny abattoir dia ny abattoir koa dia tokony asiana fepetra entitra mba ahafahana miaro ny fahasalaman'ny vahoaka satria avao any ny lakozian'ny tanàna Ambatondrazaka ka raha ohatra ka tsy entitra ny fepetra ao zany dia tena marina fa za dokotera ny tokony andraikitra voalohany ao. Fa na izany naty zany ary tsy maintsy iarahana miasa amin'ny commune io satria ny commune no atao hoe zay mahabattoir municipal anazy io zany. Na mbola tsy tonga any Ambatondrazaka aza ny fièvre de la vallée du Rift tokony homela trano ny rehetra fa tsy mamela mahazo ihany koa ity aretin'omby ity. Ho fiatrehana ny valinaretina Covid-19 nametraka centre d'isolement ao Farafangana ahafahana mandray ireo marary. Ho fialana sahady amin'ny fahafenon'ny hôpitaly no tanjona ho nisy olom-bahoaka avoafidy tao an-toerana Gaëtan Andriatsilava. Ao amin'ny stady Farafangana no nametrahana ny ivitoerana na ny centre d'isolement mahazaka marary misy 12 izay heverina fa zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny fahafahana mandray sy mitsabo ireo marary ny Covid-19. Nanampy tamin'ny fampitaovana ny ivitoerana ny olom-bavam-bahoaka voavidy tao Farafangana ka nanolotra fandriana, kidoro, termos, gel désinfectant, ary vavaorona, savony sy vary sy ny maro hafa. Ankehitriny, marary misy 9 no manaraka fitsaboana ao amin'ity ivitoerana ity. Ampy hatreto ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy miampy ireo mpilatsaka tsitrapo mikarakara ireo marary ao Farafangana raha ny fanazavana. Ankoatra ireo mandray marary, nomena fanampiana ihany koa ireo olona mivelona sy miankin-doha amin'ny fitandrahana ny ala. Izany hoe, nomena fanampiana ireo olona ialana amin'ny famotehana ny ala ao an-toerana. Ka eto amintsika atao anaty district'ny Farafangana dia misy an'io toerana voaharo io ary manombo. Zay ao anatin'izy io no ahitana an'ireny tavoly ireny izay trandrahan'olo amin'izao fotoana izao. Anaty isan'ny politika mpanjakana ny fiarovana ny tontolo iainana. Mifampianatra isika, mifanometanana isika hiarovana izany tontolo iainana izany. Ankoatra ny fiatrenany ady atao amin'ny Covid-19 ao Farafangana, tafiditra ao anatin'ny asa fampandrosoana ny faritra ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady atao amin'ny famotehana ny ala tahaka izao. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nanomboka androany ny fametrahana ny étude d'impact environnemental mahakasika ny fametrahana ireo transport par câble eto an-drenivohitra raha nambarana teo anivon'ny ministera ny fitaterana Abraham Randriamanana. Dingana irosona amin'ny fanatanterahana ny tetikasa mikasika ny fametrahana ny transport par câble na ny teleférika eto an-drenivohitra ny étude d'impact environnemental et social raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Manoloan'izany, nanatanteraka fiaonana tamin'ireo lehibe ny fokontany andalovan'ny tetikasa tetsy amin'ny commune Antananarivo renivohitra omaly ny teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Nivoatra nandritra izany ny fampahafantarana ny asa fanamboarana eo ihany koa ny fametrahana ny lamina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Maintsy maka ny hevitra ny vahoakantsika hoe ny mamaly ny ahahany vahoaka amin'izany fametrahana izany tetikasa izany. Ny impactn'io rehefa petraka ve io tetikasa io mety misy zavatra
mety ho simba ave manodidina zany fametrana zany tsy maintsy jerena daholo izy zany zany rehetrarehetra zany zany a no ilaina amle fiarah-miasa am'reo be fokotany reo ary zany anisany anaovana n'io étude d'impact environnemental et social io azavaina amin'ny vahoaka hoe tsy hisy atahonanareo mihitsy amin'ny resaka herinaratra zany tsy misy herinaratra vaovao apetraka ho installena ary anatin'izay rehefa vaozeny mangalana ny andefasana an'io transport partagé. Araka izany anomboka ny volana jona ho avy izao ary aharitra 2 taona ny asa fanamboarana ny transport par câble eto andrenivohitra. Tsy aivina, miisa 2 ireo zotra ametrahana ny transport par câble eto andrenivohitra. Isan'izany ny zotra mampitohy any Ambatobe sy Anosy, eo ihany koa ny zotra Anosy Ambanidia. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanomboka omaly ny fampiasana ny guichet unique iraisan'ireo ministera atelotonta voakasika amin'ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra antota taratasy manodidina ny 500 no ho atao isan-kerinandro ho ny tompon'andraikitra eo ny nasaina. Taorian'ireo fitakina maro lafy nataon'ireo mpampianatra saika manerana ny nosy noho ny tsy fivoahan'ny kontra andraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana araky ny fanampanantenaina. Nanambarandroa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa nanomboka omaly ny fikirakirana ireo antota taratasy sy ny fampiasana ny guichet unique. Ny nanomboana azy moa dia ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpianatra zay nivoaka tamin'ny CRINFP manerana ny nosy. Ande misy eo amin'ny 3,000 euro dia efa ho atao koa ny ENS mandeha miandalana eny, mandeha miaraka amin'izay ihany koa ny FRAM zay efa mandeha satria ny FRAM zao ny Ampahibemaso misy région 7 no efa vita amin'ny région 12. Fa hiezaka zany ny ministera natanteraka havita anatin'ny fotoana fohy ireo région 12 ambiny ireo ary anatotosa ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo olombelona rehetra zay tafiditra aloha anatin'ireo vavy zay iantsoroantsika amin'ny taona 2024 ity sy ny vary mangatsikatsika tamin'ny taona 2024. Manodidina ny antota taratasy 500 no vitaina isan-kerinandro any ministera ny fanabeazam-pirenena. Miankina amin'ny fomba fiasan'ny ministera ny asa-panjakana sy ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena kosa no fepotona avitan'ireo antota taratasy rehetra. Lafa mavao hafa kosa indray dia olona miisa 7 no naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpitrandraka vato tao amin'ny commune Andilana Avarotra distrikana Parafaravola tamin'ity androany ity na eo aza izany ny toy ny fampandrina ny filaminana ao an-toerana raha nambarany tompony andraikitra Abrahama Randriamanana. Sehoana fikorotanana androany tany amin'ny commune Andilana Avaratra, distrikana Parafaravola faritra Laotra Mangoro, manoloana ny disadisa misy teo amin'ireo mpitrandraka vato any an-toerana. Raha ny fampitam-baovao, androany tokony ho tamin'ny 12 atoandro, ny famono sy ny fanenjika tao atapy-tanàna ireo mpitrandraka vato sy anaka sy atandroy. Raha ny fanazavana, efa nisy ny fandaminana ny disadisa teo amin'ireo mpitrandraka vato ireo, saingy izao ny afara tamin'ny fifandonana izao. Mitety tanàna ny sianaka sady mitsoka sifle hoe amafaty am'izay zay eraky ny tanàna. Reo sianaka reo nandeha mitety tanàna tany misy sianaka reny ambona lasy tany amin'ny karera toa dia nidarofandreo atandro ireo baramina. Bona ireo ndreo le sianaka dia miakatra nakany amin'ny karera. Naika moa zany romba dia niakarata ty tamivila tanàna le romba mandeha ny toraka pilitra, mandeha ny sabo, mandeha ny kalaza. Aketo olo zany dia mbola tsisy ny maty fa efatra ny sianaka nalaza dia 5 ny atandroy. Fetitra raisa aloha zany alakmezaka mandamina le vahoaka ke tsara ty mbola mitangorona izy ireo siveran'le atandroy miaraka amin'ny tany filaminana. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa mitohy ankehitriny ny fametrahana ny filaminana ny an-toerana ho fisorohana ny fiverenan'ny fifandonana eo amin'ireo mpitrandraka vato ireo. Tsy aivina, tsy nahazona fahazon-dalina ny fanatanterahana ny fitrandrahana vato ao amin'ny commune Andilana Avaratra. Andrasana araka izany ny hotohin'ny raharaha. Androany kosa nankalazana ny fahempolo taona ny tafika anabakabaka izay ny mariana tamin'ny azakazaka izay atao arivon'ny mama. Mbola ao anatin'ny fanovana rafitra ny tafika hatramin'izao ary petraka tsy ho ela ny détachement R ao Antsohisy Iosy raha ny fanazavana azo ny alarina efso. Feno
no enimpolo taona katroka androany nitafika anabakabaka no mariana tamin'ny azakazaka izay natao tao arivonymamy izany fankalazana izany. Raha iverenana ny tantara ny taona 1770 no niforona ny voloalinda Malagasy izay ivondronany ny tafika Malagasy sy ny zandarmerie pirenena. Miisa telo ny forces armées mandrafitra ny tafika Malagasy ka isan'izany ny tafika Antanety, ny tafika Andranomasina ary ny tafika Anabakabaka. Herintaona taoriny nazahoan'ny firenena fahaleovantena no niforona ny tafika Anabakabaka izay mbola niarahana tamin'ireo miaramila frantsay. Ny taona 5,770 no naleo tena tanteraka ny tafika Anabakabaka ka ireo fitaovana tamin'ireo frantsay sy rosiana no nampiasain'ny tafika hatramin'ny taona 4,770. Ny taona 4,770 hatramin'ny taona 7,400 ny tsolopolopy ny tafika Anabakabaka raha toa ka tsy nisy intsony ny fitaovana nampiasaina. Nanomboka ny taona 7,400 avao nisy ny fampitaovana vaovao ka nazahoana ireo angidom-by natolotry ny filohan'ny tenteza mita tamin'izany. Taorian'izay avao niverina ny aina indray ny tafika Anabakabaka. Ny taona 7,200 avao nisy fampitaovana manaraka indray ary izay vao lazaina fa velona ny tafika Anabakabaka. Tamin'ny taona 2020 avao nisy ny fanitsina ny rafitry ny tafika Malagasy izay napetraky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina niarahana tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général de corps d'armée Rakotony Rina Richard. Tantsona ny hanatsarana ny tafika Malagasy ka tsy maintsy nirosona ny fametrahana ny rindran-damina vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny firenena. Ny 10 aprily 2020 no napetraka tamin'ny fomba ofisialy araky-trana ny base 213 eo arivonymamy. Ipetraka tsy ela ny branchement air ao Antsohihy sy ao Iosy rano fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Inde tonga io maraina io ny fanampiana ara-pitaovana ho fitsabonan'ny Covid-19 izay nahitana ventilateur sy concentrateur d'oxygène hatreto mitony forongatry ny valinaretina any amin'ny toerana fanadina. La première cargaison d'aide médicale. Tonga androany maraina ny fanampiana ara-pitaovana britanika ho an'ny Inde. Isan'ny fitaovana hita amin'izany ny ventilateur miisa 100 sy concentrateur d'oxygène miisa 550 entina hiatrehana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Ho aparitaka amin'ny toerana maro ireto fitaovana ireto. Raha ny zava-misy hatramin'izao feno hipoka ny toeram-pitsaboana sy ny hopitaly, mitoy ny firongatr'ilay variant vaovao double mutant, nampitandrina manoloana ny mety ho fiparian'ity farany amin'ny firenena hafa manoloana io ny teo anivon'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Etsekilan'izay naneho ny fanohanana tsy misy fepetra ny Inde ny filoham-pirenena Amerikanina namafisiny tamin'ny alalan'ny antso ataribia tamin'ny praiminisitra indiana fa isan'ny tokony atao laharam-pahamehana ny fametrahana ny fepetra rehetra ahafahana mamokatra vaksiny sy fanafody betsaka. Any Inde, razana anjato ny isan'andro no dorana tato anatin'ny andro maro. Miantso ny rehetra natotosa vaksiny manoloana io ny manam-pahefana any an-toerana. Composants pour la production de vaccins et de médicaments. Dia mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiana nanaraka izany mandro soasina daholo tompo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nikaltao en vidin mrari. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.